afatry ny krismasy. Ny krismasy dia tsy fotoanan'ny fety, fa ny krismasy dia mihoatra noho ny fety. Ny atao hoe krismasy dia Jesosy nidina tetỳ ambonin'ny tany. Rehefa nidina Andriamanitra dia inona ary ny zavatra nataony? Izay indray no arahantsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka an'izany ao aorianan'ny générique. Faly miarabantsika tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasanao hisabonina amin'ny page. Ny afatry ny krismasy. Ny atao hoe krismasy ozy isitsika dia Jesosy nidina tetỳ ambonin'ny tany. Fa naninona moa Jesosy nidina? Nidina izy satria hanao zavatra eo amin'ny fiainantsika. Nidina Jesosy satria te hampidina zavatra eo amin'ny fiainantsika. Ny atao hoe midina dia Andriamanitra mamanga ny tany amin'ny alalan'ny fanahiny. Hidiny eo amin'ny fiainanao manokana ne Andriamanitra. Ka rehefa hidiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia tsy ho fahatsiarovana fotsiny krismasy fa hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao. Hoy Salamo 8:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia naondry ny lanitra ka nidina izy. Tonga teto ambonin'ny tany Jesosy dia naondry ny lanitra. Mifona aminao fa iza moa zasenao no mba hidinan'i Jesosy? Salamo 8:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe namonjy ahy tamin'ny fahavaloko izy sy izay nankahala. Rehefa nidiny Jesosy, rehefa midiny Jesosy dia mandresy izay tsy resintsika. Misy zavatra tsy ho resin'ny diplomatsika mihitsiny, misy zavatra tsy ho resin'ny fahaizantsika mihitsiny, fa resin'i Jesosy. Misy tebiteby, misy tahotra, misy fanahiana izay tsy ho resintsika mihitsy fa ho resin'i Jesosy. Ny antony nidinan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany zany dia mba handresiny fahavalo. Misy zavatra tsy ho vitan'ny vola, tsy ho vitan'ny harena, fa vitan'i Jesosy. Ka mino ianao androany dia ahondrika Andriamanitra aminao ny lanitra. Misy zavatra tsy ho azon'ny diplomatsika atao mihitsy, fa ain'Andriamanitra no manao azy. Ao amin'ny tokantranonao misy zavatra tsy ho vitan'ny tabataba, misy zavatra tsy ho vitan'ny moral, fa vitan'i Jesosy manova azy, vitan'i Jesosy mampidina azy. Ny krismasy zany dia Jesosy nidina tetỳ ambony tany, naondry ny lanitra ary nandresy ny fahavalontsika rehetra izy. Raha tsorina zany dia zao mandresy tsy resintsika izy, mamatsy atsika ary manome atsika. Amanganao manokana ne Andriamanitra. Ary ity krismasy ity dia tsy handalo fotsiny, hanova ny fiainantsika ne ity krismasy ity. Dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra dia samy mitratra ny farany daholo. Aiza misalasala amin'ilay kely micommente mipartager dia aiza diny misabona amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny 12 andray. Veloma tompoko.